Miarabitsika indray amin'ity alina ity manantitra ny fisaonana anao any tokantrano any mbola maharitra mijery ny fandarany eto amin'ny TV amin'izao alina izao ary dia manasanao mpanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany indray ity fandarana mahery ity. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra amin'ity fanatanjahantena ampanaraka ny MATV Alanantsy noho ny fandarana tamin'ny fanombohan'ny fandarana noho ny fanomanana ara-teknika moa dia tsy nisy izay fahatarana izay. Avy hatrany ary tsika dia hiditra amin'ireo vaovao isan-karazany ka ny baolina lavalava no anomboantsika izany amin'ny fifandanana fiadiana tomponakana Analamanga ny top 14 izay niditra tamin'ny andro fahaenina tamin'ity farany herinandro ity. Andro fahaenina nitanterahana omaly sabotsy androany alahady teny amin'ny kianja Maky lalao roa no arahantsika ao anatin'ny fanadihadiana teo ny voan'ny 3 pandresy nanoloana ny USA nakady fotsy tamin'ny isa 7-20 lalao nitanterahana omaly kosa dia mbola tsy afabelona tamin'ny zareo Arivo Rugby Club na ny IRC ry zareo Besetroka izay niondrika tamin'ny isa 20-20. Resy ny 3FB tamin'ny isa 7-20 ny USA nakady fotsy nandritra ny andro fahaenina amin'ny fiadiana ny tompontakana Analamanga. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro ity fihaonan'ny rotota ity. Raha nendry dalao tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho ny ady tsara ihany. Samy nahay namoaka ny lalao ny rotota. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia zareo avetsy akady fotsy no nitarika tamin'ny isa 7-9. Tsy nisy araka izany ny baolina maty tanina fa tamin'ny fitsarana hors-jeu avokoa no tokon'ny rotota. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ny nahery vaika ny fanafihana tao anaty eva na ho an'ny 3FB io na ho anakady fotsy. Na dia teo aza ny fahabangana ho an'ny 3FB tamin'ireo mpilalao sasasasany toa Andriza Sidonia izay tsy afaka niakatra kianja dia afaka namoaka ny lalaony tsara ihany izy ireo. Tany amin'ny 3 minitra tsy ifaran'ny lalao dia nanindry mafy ny akady fotsy kanefa tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Tsara ny fiarovan-tenan'ny 3FB tamin'ity lalao ity na dia ny lalao 4-10 aza sisa izy ireo rehefa nahazo karatra mena imamy. Mbola tsy afapela tamin'ny IRC indray ny Besetroka nandritra ny andro fahaenina amin'ny fanontsanana fiadiana ny tompontakana Ligue Analamanga lalao nataony Sabotsy Arivo io namarana ny fandaram-potoana teny amin'ny kianja Antotapenaka. Tamin'ny isa 20-20 no nivoahan'ny Arivo Rugby Club Pandresy tamin'ity fihaonana ity. Azo lazaina ho ny fandanja tsara ny lalaon'ny rotota na teo amin'ny fidirana voalohany io na teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia elanelan'isa roa no nampisaraka ny rotota 20-10 izay nitarihan'ny IRC ny isa izay nentin'ny rosotra ny ala sasatra. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ny fandimbiasana ny fanafihana ary ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be hatrany amin'ny 20 minitra ny lalaovana. Na dia nanindry mafy aza ny zareo Besetroka tany amin'ny 10 minitra farany dia tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy. Hita ho ny rafitsatsara ihany koa ny fiarovan-tenan'ny IRC tamin'ity fihaonana ity.
toy izao ary ireo vokatra rehetra nandritra izay andro fahaenina izay ny GST Anambondrona nandresy ny sisy tomatinga tamin'ny isa 20 no 12. Ny Kosfa nampiondrika ny mena valahana tamin'ny isa 4 no 12. Ny Cheminot dia niondrika nanoloana ny IRC tamin'ny isa 20 no 12. Manosbe nandresy ny savony tropical 4 no 13. TFMA anakasina nandresy ny TFA Atiazo 2 no 20. Ny FTM Manjakaray nandresy ny Tiopa 4 no 15. Ary ny 3FP nandresy ny USA Tankady Fotsy tamin'ny isa 7 no 15.